entoko hetsika lehibe tokoa ty androany ity satria hetsika zay natao fanarahana ny baikon'ny Kristy ny amin'ny hoe sikamy marary vaivano ny fahasahiranana ka natao zany ity ny antony dia mba azahoana manamaivana ny fahasahiranana sy ny aretina eo amin'ny vahoaka fanatanterana ny baikon'ny Kristy zany hoe fitoriana ny filazantsara dia tsy ampy raha ohatra ka tsy arahana amin'ny fikojakojana ny fahasalamana satria ny baiboly raha teo moa dia milaza manao hoe ny tenantsika dia tempolin'Andriamanitra ka tsy maintsy ho karakaraina izany ny tanjona dia hoe Antananarivo salama tsy ny Antananarivo ihany fa ny planina moa dia ny Madagasikara mihitsy zay zany ray zay manaraka an'izay dia eo koa ny fandraisana anjara ny fiangonana adventiste mitondra ny anjara brika ny amin'ilay programa zay voizin'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe mba hanomezana fikarakarana sy fitsaboana mamaimpoana ny vahoaka malagasy koa dia ity zany mba anjara brika ny fiangonana adventiste mitandrina ny an'fafita ary ny zavatra kendrena ihany koa dia ny hoe mba atonga antsika tsiraray avy mba atsapa misimisy kokoa ny mahazava-dehibe ny fahasalamana ny fisoroana ny aretina ary ihany koa ny amin'ilay tolotra zay voalaza eto zany maimaimpoana daholo ny zavatra rehetra zay atao eto ka dia samy manararaotra an'izany satria zava-dehibe zao. Zany na dépistage fotsiny hoe maimaimpoana sa hoe manolotra fanafody mihitsy anareo? Dépistage dia misy fanafody ihany koa zay omena eto amin'ity toerana ity Androany sy Rapitso moa zany izao hetsika lehibe izao.